L'izy zany tsy général le gadra le placé mandat de dépôt zany fa commandant izy zany chef d'escadron commandant compagnie ny Nosy Be. Manahirana kely zany le ho an'le zandry aty afara satria ny zanza zany gendarme teo aloha de mba miaro an-tragno foana ny voninahitry ny gendarmerie zany hoe tokony arovana ny voninahitry ny gendarmerie arak'izay azo atao. De mampalahelo ny zavatra miseho ohatran'ireny hoe le tanora ty gendarme tanora ty afara lasa tratran'ireny fanaovana kolikoly azo ny fakapanahy ohatran'ireny. Vaovao azoko zany tamin'izy io fotsiny nge de hoe nisy zavatra mahadomelina tratra gendarme ny tena nahatratra an'io tamin'ny voalohany nisy nanome vaovao de rehefa tratra le izy de teo no nisy nanodina zany rehefa avy eo tsisy nahitany hoe nisy nanodina mihitsy fa ny zavatra nisy raha ny vaovao azoko aty amiko zany reo le olona tratra reo no teny hoe tsy io nge ny totalin'ny zavatra azo fa itsy fa samy vo ihany ko nanome vola nge le olona reo tamin'ny gendarme hoe aloha zay samy vity ty fa le gendarme mbola nanohy le zavatra nataony ihany de niteny izy rehefa hoe tsy io tenenina ny dorana io no io tenenina azo io ny drogue taty aminay fa mihoatra noho io. De zay no nahatonga ny tompona andraikitra ny gendarmerie nandefa tany ny tompona andraikitra ny gendarmerie tena natao mihitsy hoe neutre ny nandeha nakany satria avaty Antananarivo midina nandeha nakany nahatonga an'le izy mivoaka zany hoe nizaniza tafiditra ao zany de ataony le izy. Mandroso makany amin'ny fiatsarana ve ilay firenena amin'ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso ny fomba fijeriny sasany amin'ny hoe ilay Madagasikara aloha mbola tsy mety mandroso satria ilay drafitra sy ny paikady sy ny politika ampiarina ao anatin'izay fitadiavana ny vahaolana sy ny tena hoe laharam-pamehan'ny vahoaka izay mbola tsy hita soritra mazava raha trano ny any amin'ny andry tokony efa mamirapiratra sy azo antoka manahoana sy ahoana ny fahitanao an'izay amin'ny mahampanao gazety anao mpanaraka ny raharaham-pirenena atao toerana sy eo amin'ny sehatra iraisan'ny-pirenena. Misaotra ny dafy ny onjam-pekolo nanasany tena miarahaba atsika mpanaraka ny fandarana ity lava de lava ary maro de maro le fanontaniana fa hoe ahoana ny fahitana ny toetra raha-pirenena ankehitriny miteza iony hieritreritra kely tsika amin'izay hoe fomba fijery izay ny ataoko hoe manahirana mantsy eto amin'ny firenena ankehitriny dia ilay fanehonan'izay ataotsika hoe fomba fijery zay de manahirana satria eo amin'ilay hoe fanehoan-kevitra de misy atrano foana ilay hoe rehefa tsy mitovy amin'ny eritreritra rehefa tsy manohana anay zato itsanjato de efa tsy mety zany ny kihana ilaina na eo amin'ny fiainana andavanandro zany na ny tokantrano zany na amin'inona ilaina ny kihana ahafahana mijery tokoa hoe mety sa tsy mety milaza miara-mahitsy tsika toy ny tafika andrefa tanàna raha ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny politika sosialy ekonomika dia efa raha azo atao dia efa hoe mirehatra mena ny tondro zavatra rehetra tokony ahafahana mijery hoe inona marina ary zany ny tokony ho atao raha tsorina ny fanontaniana dia hoe sahirana amin'ny firenena mahantra amin'ny vahoaka eo amin'ny lafiny demokrasia eo amin'ny lafiny somary ny emotra tsika raha ohatra zao tsika resaka de hoe firinaotsika vao nivoaka iny raha nahitsy anareo de hoe eo amin'ny 5.4 zany hoe hybride moa fitenin'le olona nanao an'le fanadihadina zany hoe safoitra somary manahirana zany tsy hita hoe aiza tokoa no misy atsika raha am'izay sehatry ny demokrasia zay isika nefa rehefa nitsafidy an'ilay hoe demokrasia voasoratra ao lalam-pandrenatsika zay dia tokony ampanjaka an'izay demokrasia zay fa mpandrosoana enonany rehetra misy demokrasia zany tsy voatery hoe vitsy anisa de tsy enona na hoe tsy maintsy zevitry ny maro anisa no atao zay zany le endrika republika fiarahamonina zay misy eto amintsika
ka ao anatin'izay no tokony isin'ilay hoe rindram-piarahamonina ahafahany rehetra miara-mijery an'izay vaolo an'izay resaka lala ny onina saina tao mampalelo nefa tsy mazavy tsisy mangarahary manaonina tokoa moa efa be deabe ny resaka fera entretien efa mivadika fera izay raha tsy diso manontany daholo ny olona ahoana tokoa moa zany reto lalam-pirenentsika reto nakaiza ny vola satria isaky mividy solika izahay misy akin'iny zay dia efa misy vola tokony amin'izany tokony isy le mangarahara fampahafantarana ny olona hoe zao tokoa io maro ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena fa tsy zay any tsy ny lalana na hatrany amin'ny hopitaly aza miala tsiny raha hatrany amin'ny fitsaboana miala tsiny raha hatrany amin'ny fitsaboana zany hoe ny olona efa menomenana ny dispensaire hoe ohatra azafady hoe misy vola aloha ihany eny ohatra zany tsy maintsy misy an'izao ny fahasahiranan'ny olona nefa dia tena efa manahirana tanteraka zavatra teo le amonina zay na foana hatrizay dia hoe rehefa salama ny olona rehefa mianatra ny olona dia mety lay ataontsika hoe fiainany zany rehetrarehetra zany nefa dia matroka ankehitriny raha valiko zany fanontaniany onina saina dia hoe manahoana ny toetra raha rehetra eto amintsika amin'izao dia averiko le nyteneniko tao hoe tena ao anatin'ny indramiko ny teny frantsay ao anatin'ny impasse tanteraka Madagasikara izany hoe ao anatina fahasahiranana ary ny tena manahirana dia tsy fantatra intsony hoe inona no hitranga rahampitso rafaka ampitso ao anatin'izay ny misy ny politika akabe ny fanjakana ao anatin'ireny misy ny drafitra zany hoentina hitantanana ny firenena fa na izanaty zany isan'ny manjaka sy hiteto lay politika ny vonjy-tavanandro hatrany ny lay fitsonjovana lavitra ao anatin'izay fomba fiasa eto amin'ny firenena izay isan'ny manjavozavo ny tenanao teo ny resaka fitsaboana izay irairaina ny amin'ny hoe fitsaboana fahasalamana mpitsabo manakaiky vahoaka ny resaka fampianarana ihany koa ny amin'ny hoe maimaim-pona fa tsy izay ny zavatra misy eto amin'ny firenena raha vatanina ny fanontaniana zany eo anatrehan'izay taridesaka nentinao zay manahoana misy mpitondra ve eto misy fanjakana ve eto ilay fomba fiteny zay zany eo anatrehan'izay tondro miloko mena izay inona saina ndanany anao midina maneo hevitra fa hitanao tokoa fa misy le fanjakana le fanjakana eo amin'izay lafiny zay no hitanao taratra tokoa izy tokoa fa misy ny fanjakana misy mpitondra ve eto odry misy mpitondra eto vo avy nanao fifidianana natsika tao nandeha ny filoham-pirenena nandeha ny solombavambaoka nandeha mibe ny tanàna fividianana ho ny sasany fa zay ny manahirana raha tantarany tamin'ny taona 7 meteza enao an'izay hoe tamin'ny 7 ane tadidiko tsara raha ny faninana ho filoham-pirenena ny candidat itompokilay manandafira kotondrina faninana tamin'ny itompokilay ny amiral dideratsiraka tamin'izay fotoana izay nisan'ny candidat tao fa tsy hoe izy reryreo ihany dia tsaroko tsara mihitsy fa teny amin'ny kanja mantsona anala mahitsy no nanao faradoboka ny candidat manandafy tamin'izay fotoan'izay ary dia maro ny olona tonga teny ary tena napetrapetana ny fon'ny olona aza tamin'izany dia fahitana ny tompokilay Slofo José izay mpiasa tao amin'ny radio-pirenena izay namaky tononkalo sy naneo an'ilay fanohanany ny candidat mpanohitra tamin'izany zany dia tompokilay manandafira kotondrina nanantenany ny olona tamin'izany fotoan'izany hoe iovy fifidianana io fa rehefa tonga tokoa le voka-pifidianana dia nisy ilay natao hoe averiko tsara tamin'izany fotoan'izany hoe ho avy ny vokatra avy any ambala avy any amin'ny distrika lavitra zany dia mazava ho azy fa ny filoha teo ihany andramatoa ny amin'ny raha dideratsiraka an'lany nanomboka tamin'ny fotoana io no nitsangana zany ataoko mitombonana nitsangana amin'ny fitakiana hoe asio seni zany komisarina manokana afaka mitsara mikarakara zavato fa tsy mitsara mikarakara fifidianana ka hoekeny rehetra ary tena maleo tena mipetraka amin'ny fanontaniana za tsy teny fa hoe ny fikarakara fifidianana teto fea dia naleo tena tokoa
hita nefa ao anatin'izany fa misy tanan'ny fanjakana tao anatin'izay fikarakarana fifidianan'izay. Misy le fanjakana ionina saina fa eo amin'ilay fampandrosoana resana no somary taraiky amin'izay ny teny PGE anao teo. Le PGE ane raha tena tanterahany tsisy programa ratsy zay nizy anizy manao programa manana programa tsy azonao tsaraina mihitsy no tsarasaraso amin'ny fanatanterahana azy no hitana hoe tsy naomby ity programa ity. Ny mampalahelo koa alana tsiny ny tsy fanarahan-dalàna misy atao amin'ny firenena. Voalaza ao anatin'ny lalam-pandrenana fa rehefa fotoam-pivorin'ny ateny meram-pirenena dia misy le fotoana ataon'ny hoe question réponse fanontaniana sy valim-panontaniana ataon'ireo solom-bavam-bahoaka izay misolo ny vava amin'ny vahoaka tokoa amin'ny fanontaniana izay apetrany amin'ireo solom-bavam-bahoaka ary apetraky ny solom-bavam-bahoaka izay mpanao lalàna amin'ny mpanatanteraka. Tsy nisy ane zany lasa tsisy tsony zany efa voasoratra anatin'ny lalàna amin'izay fotoan'izay nefa no mba hatsapahan'ireo mpanatanteraka ilay fanjakana ny tenenina teo zany mpanatanteraka hoe inona ary zany ny tena etaetan'ireo vahoaka reo, inona ny eritreretin'ny olona ka ahafahana manitry an'ilay programa politika akapobeany apetraka ho fampandrosoana firenena. Ao anatin'izay isan'ny vaovao songadina vomivoaka zao ihany koa zany miroso amin'ny andrana teknika indray ny teleferika aloha miainga eo ambaty be miazo an'iny amin'iny lasety ivandry iny ao anatin'izay rehetrarehetra izay eo anatrehany zao toejava misy atao amin'ny firenena zao mifandraika amin'ny resakitsika ihany zay ao anatin'izay ny amin'ny hoe ilay fampandrosoana mipaka amin'ny vahoaka ilay laharam-pamehana misy fiatraikany amin'ny aty vilanindra malagasy zay rehetrarehetra izay miresaka teleferika zay mba manitikitika ny fomba fijerinao an'ity tetikasy ty Andrarson. Tetikasy aba tsisy ratsy aloha ny teneniko teo ny programa fotodrafitrasako tsy misy maharatsy azy fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe amin'ny fotoana ilana azy ve nanaovana an'ilay fotodrafitrasa. Vatariko ny fanontaniana zany raha ny fomba fijery amin'ny mampamakafaka anao ihany koa anatin'izay mampanao gazety anao vahiny fandarana anao zany dia za eto le manontany manahoana zany fotoanany ve sa tsy ty teleferika ity raha hoan'ny eto Antananarivo zay fa ny manerana nosy moa zany no manefa ny trosa tsy kelikely amin'io anatin'izay. Ny fotodrafitrasa rehetra rehefa mampiasa vola ny fanjakana dia tsy maintsy ny vahoaka rehetra manerana nosy no miantoka an'izay ataontsika fampandehanana zany na trosa eo na fanampina eo, ny fanampiny zany tsisy hanampianao fotsiny amin'izao na ireo mpiara-miasa amintsika mpamatsy vola mahazatra hatrizay azy any tsisy an'izany hoe manome vola zany fotsiny izy tsy maintsy misy takaliny eo ilaina ave averiko foana ny teneniko ary tena hovaliko mihitsy anao fotodrafitrasa rehetra hoa dia ilaina fa eo amin'ilay hoe inona no amehana ilain'ny vahoaka zay zany ny tokony fantarina amehana tena ilain'ny vahoaka ve ny teleferika amin'izao fotoan'izao amehana tokoa ve ny zavatra apetraka fotodrafitrasa zany ao tsisy ratsy tena tsisy ratsy io averiko fotodrafitrasa zany tsy azon'le olona hoe mpitondra de tonay moto rehefa mialy zay fa mijanonao iny fa le fotodrafitrasa ve tena ilainy lay vahoaka mamaly le etaeta amin'ny vahoaka ve ilay fotodrafitrasa apetraka amin'izao fotoan'izao zany ny teleferika raha zay no tianao antaniana dia mbola tsy amehana ho an'ny vahoaka malagasy ny teleferika. Firy amin'ny vahoaka malagasy no afaka hitaingina an'izy io, handehan'izy io, hampiasan'izy io amin'ny fotoana rehefa tena hampiasana azy. Ny firehana taxi be fiara-pisatrany amin'izao azy efa tsy zakan'ny olona efa eninjato ry 3:00 dia ahoana misy an'izany bisiklasy zany dia ahoana ilay hoe averiko izy hoe mahavaly tokoa lay filan'ilay vahoaka malagasy ve ny fotodrafitrasa atao zay mariako tsisy fotodrafitrasa ratsy izany mihitsy satria araka ny teneniko tao
fifandimbiasana ny ety fa tsisy maharitra mandrakizay zany ny mpitondra zay kosa aloha de okazafa karaha efa iala eo le mpitondra teo etiko ny ana ohatra tsika nanao baolina taloha rehefa orina ny terrain alaina ny kira entina baolina tompom-bola tonga de ravo tsy zany kosa fa mody lay tompom-bola miala lay mpitondra mifandimby fa lay aorinany zany no mijinja sy mandray an'izay vokatry ny ambinambiny trosa lehibe sy ny asa tamitsylarampameny ihany koa anatin'izay rehetrarehetra izay raha zay ampampitoana izay hita zany ny amin'ny hoe fomba fitantanany eto amin'ny firenena manana ny antenimera-pirenena ihany koa isika zay eritreretina apetraka ho arifanina anaramaso izay fahefana mpanatanteraka zay mifandraika indrindra amin'ny hoe milaram-pamehana ve ny tetikasa anankiray tanterahana mety tokoa amin'izao androany zao ve sao de tokony andro amin'ny rahampitso fa lay antenimera-pirenena aloha amin'ny androany asana ray loko somary volovolom-boasary zay no manjaka maro ve ao anatin'izay ka mahatonga an'izay hoe tsy tena mipetraka ho arifanina tokoa izay antenimera-pirenena zay ny tena ianao teo ny amin'ny hoe ny fisin'ny tokony fasafasa eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna tsy nisy zay de ny fimonomononana kely madinidinika teny no nisy teny andala tsara teny fa tsy nisy toy ny ao anatin'izay fantanina tiako atongavana ao anatin'izay de ireo androm-panjakana napetraka ho arifanina napetraka ho mpanaramaso mipetraka manana ny asiny mbola manana ny asiny ve izay androm-panjakana izay amin'izao fotoana izao mbola manana ny toerany ve izy ireny eto amin'ny firenena ny fitsarana vombovana lalam-panorenana ihany koa izay napetraka sy nieritreretina ho arifanina sy anaramasony amin'ny fanajana ny lalam-panorenana faneokevitra maro no manodidina n'izay fomba fandraisana ny fanapahana raisin'ny eo anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay raha tsy aka afatsireo isika ny antenimera-ndolona moa io tsy asiana resaka intsony fa ao anatin'izay rehetra izay manao any reto androm-panjakana napetraka ho arifanina ho mpanaramaso ny asan'ny fitondram-panjakana amin'ny akabe nreto alohan'ny amalika an'izay fanontanian'izay de zao ireo ataotsika tokoa hoe rafitra mpanaramaso ireo ataotsika hoe rafitra mpanaramaso ny mpanatanteraka dia misy eto amin'ny firenena ny rafitra zany tsara tare misy ny rafitra zay fa lay hoe mahatanteraka ny asany tokoa ve lay rafitra raha amina tenim-pirenena jerentsika de azo ambara ve hoe vitsy anisy dia tsy mahavita hoe tena maneo an'izay asan'izay fa misy manakana eo ihany koa lay tenentsika hoe ny antenimera-pirenenany nisy solombavambahoaka ary zany zavatra antranga eto amin'ny firenena zay anisan'ny tsikera solombavamboaka ny araka amin'ny mpitondro anisan'ny tsikera hoe tsy ilaina le teriferika fa naty azy any lalana tsy vita fa natao hoe tsy namana tsony tsy namana io satria zay averiko kely rehefa manakina eto ankehitriny dia tsy namana le tsy namana ihany fa efa tonga hatramin'ny hoe marary saina ny fomba be dia be akoatr'izay rehefa tsy namana ny ianao de lazaina daholo hosorana zao loko rehetrarehetra zao fa mipetraka tokoa ve miay afaka miainy tokoa ve ilay mpitondra raha miteny tokoa aza no anivon'ilay rafitra eo zany mbola manahirana raha vo tsy mampanjaka ny lalàntsika de hoana moa nitenenantsika hoe tany tandalàna iatretra jerevany sy tomoko kely ny sainona saina sy ny mpanaraka ampianao tsika kolokolo ny fiteny tany ambetoana inona fiten'ny corruption am'izao fiteny malagasy kolikoly akoatran'izay tadidio fa noho napetraka ny rafitra zay hoe tena entina miady am'izay kolokolo zay risiriso ny fiteny teo aloha averiko manao risiriso manao risiriso fa kolokolo izy am'izao noho napetraka ny rafitra entina miady am'izay fisin'ny kolokolo zay tena tsy mandainy tsika miara-milaza miara-mahita ny tombany le kolokolo raha 20 izy tamin'izany fotoana afaka ataotsika hoe 10 taona lasa zao izy tsy efa 20 na 20 faingo 5 ambin'ny 10
izany hoe misy oa le rafitra misy le rafitra hoe mpanatateraka fa tsy ampiarina ilay fanaramasy tokoa na misy manaramasy zao aka misy miteny de tonga de hoe tsy namana araky ny tenena atao marary saina ny zavatra tena tokony misy averiko tsara zao mantsy ny olana eto amin'ny firenena zay mahita tsara angamby anao nasana fa naza miteny aza avadiky mipito mbala mihitsy ny lelako satria ny antony de zao averiko tsara ny vava io tompoko tsy ny miditra ny vava ny ratsy fa le avoaka ny vava be loatra ny navoaka ny vava be loatra ny zavatra no lazain'ny vava ka rehefa tonga tokoa miverina ane le vava natao le teny natao anaraka faingo vetivety aloha isika de toizatsika eo zay adivitra sy famakafakana makasika ny toedra rasy ny zava-misy fomba fitantarana eto amin'ny firenena izay fandarana isika ny 038 14 882 24 032 038 14 882 24 sy ny 032 12 888 19 no afahantsika mandefa ny SMS sy miditra mivantana rehefa avy eo fa hotoizatsika hatrany ny resadresaka sy ny famakafakana eto amin'ny tany sy ny firenena miaraka amin'ny André Rarson atao anatin'ity fandarana dia ahoana ny fandehany ity isan'ny SMS voaray aloha raha amin'izao fotoana izao miaraba anareo ao alero angany rajoelona miala fa miala teo amin'ny sezan'io ohatrany tsy ambony tsy ambany ohatran'ilay biby ray zay isika amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny SMS dia ahoana ny fandehany valomaritra lalana godro 2 kilometatra manolorany lapany tanàna Mahajanga no vita tao anatin'ny 4 andro izay asa rovinandray ny fololo tokony mandeha amin'ny lalam-pirenena dia mba vita daholo ny lalam-pirenena salamakolo fidelisa avy aty manday miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany raha mbola ny fitondrana sy ny antoko politika volomboasary io no mbola mijoro eto amin'ny tany sy ny firenena dia iamafy hatrany ny fahantrana sy ny fijaliana iainan'ny malagasy maro anisa ka noho izany dia tokony tsy maintsy esorina eo ry zareo fampitondra sadasada tsy mamaly ny filan'ny vahoaka fa ny tombontsoan'ny tenany fotsiny miresaka antoko politika zay ty mpiaino atsika ity dia iroso any amin'izay tsika amin'ny ty maraina ity eo ny rafitra no resantsika teo ny amin'ny hoe ny fampanaramaso eo ny programa sy ny tetikasa maro samihafa fa isika ty ihany koa dia manana ny firaisamonim-pirenena ihany koa isan'ny manaraka sy mijery ny toe-java-misy eto amin'ny firenena eo ihany koa ny antoko politika izay manan-karena eto Madagasikara raha izany antoko politika izany raha ny isany nojerena satria amanjatony izany antoko politika izany raha tatao anatin'ny 3 taona farany nojerena maromaro ny fikambanana sy vondrona antoko politika ny tsangana vovonana etsy fikambanana eroa maro raha ho tany saina eto tsy ho vita raha reny fikambanana sy fivondronana antoko politika ireny fa ny fanontaniako no hatrehan'izay André Rarson mangingina izy ireny misy ihany ny miteny fa tsy rairay azo isaina amin'ny ratsan-tanana zay ny ankabeazan'ireo vovonana ny tsangana aloha zany misy ny manohatra ny fitondrana fa ny betsaka ny manohana ny fitondrana azafady fa ny maro anisa amin'izy ireny dia avy aty amin'ny fanoherana manohitra ilay fomba hitondrana ny firenena manohitra ny mahafilohan'ny andrajoelona satria hoe tsy ara-dalàna no nahatongavany teo akoatra ny resaka alabato sy ny osika eo ny resaka nationalité manohitra ny fomba hitantanan'ny firenena noho izy tsy mahay mametraka sy manavaka ny laharam-pamehana eto amin'ny firenena zay ny anton'ny reny fivondronana maro samihafa ireny miandry ny vahoaka araky ny SMS teo moa zany hoe fa tena ahoany ty fitondrany ty tokony miala eo ilay mpitondra tokony zao aiza ho aiza manao ahoany reto le avy aty amin'ny
fanoerana sy ireo tsy mankasitraka ny fomba fitondrana aloha no idirantsika voalohany ao anatin'izay rehetrarehetra izay manahoana atao mangatsiatsika mangingina miteny fa ambany feo raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao nitaridresakitsika teo ireo teboka rehetra marary sy ny fomba zava-misy iainany vahoaka amin'ny andavanandro ny tsy tsatokantsy any Tomasina sy ny maro samihafa aiza ho aiza sy manahoana ny antoko politika sy reny vovonana maro samihafa reny amin'izao fotoana izao tsy tokony izao ilay fotoana andomana ny latabatra mafy dia mafy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ny amin'ny hoe ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka satria ny politika dia ho izay tombotsoan'ny vahoaka ny ampandroso ny firenena izay ka raha mahita ny amin'ny hoe tsy mizotra makany amin'izay fampandrosoana izay ny firenena tsy izao ve ilay fotoana tokony andomana latabatra ampiakarana ny feo hito amin'ny tany sy ny firenena marina tokoa zany hoe aiza ary zany reo heno zay le fahaizana makalesona mampieno tonga andro mpitondra hieno zany an'lay feo zay le hitondra tabatra tsy voatery mihitsy hitarika olona andalambe any no zavatra entina maneho izany fa mba mitady zany ane ny anjara mpanohatra ny fanoherana hoe ahoana ny tonga any reto mpitondra ireto hiaino zao koa ane ny olana ohatra misy fomba zay hita fa efa hoe tsy mety de mbola atao ihany zay le teneniko hoe zay le vava teo aloha amialatsina reo iverina ny fankalazana ny valomarsa ny fankalazana ny valomarsa ny teto amintsika de vitsy ny fitakina satria ny valomarsa ny tsy fety tsy andro fety tsy andro vehivavy fa andro fotoana ahatsiarovana zay fitakina ny zony vehivavy zany firy malagasy vehivavy malagasy misitraka an'izay zo tokony ho azy zay tokony hanamafisana n'le ady sisika amina mafisana an'izany ny zavatra hitanao nefa fety fifaliana ho a goavambe zany hoe efa feno zany tanteraka ilay ataotsika hoe fanarahana n'le zavatra hita zany ao amin'ilay atao eto amin'ny firenena izay hita hoe any amin'ny zavatra efa tsy mety efa mihitsy an'izay tokony fiovana izay ny fiovana maromaro misy any ny antoko politika resy lahatra ny amin'izay ny amin'ny hoe ilaina ny fanavaozana ny fomba fijery fanavaozana ny fomba fiasa ao anatin'izay satria eto amin'ny firenena ekena tsy ilaozany izay araky ny teny hoe misy ny resaka vola mandeha any ambadika any resaka tsindry sy ny raha matahora ny fitadiavana tombotsoa isan-karazany fa misy ihany koa ny antoko politika mijery ny amin'ny hoe ilay mpitondra amin'ny alalan'ny fifandombiasam-pahefana hiala eo ireo araky ny teninao teo hoe tsy ho eo mandrakizay ireo fa inona no antoka ny amin'ny hoe tsy ho zao itsony ilay fiainany vahoaka malagasy raha mpitso sy raha afaka pitso rehefa tsy ireo no eo ka any no isan'ny mandeha ny ady hevitra ny sasany amin'ny hoe andao ary rehefa tsy ohatrony ireo de rehefa tsy ohatrony ireo ka isika zany hoe de za anina ny ady seza sy ilay fahaizana makalesona teo eo anatrehan'izay mbola ady hevitra sy ny fifandraisen-dahatry ny samy mpanao politika mitarika politika ny vovonana sy ny ankolafikery samihafa mahita ny tsy fetezana eto amin'ny firenena izay ilay firenena nefa mipotika ihany ao anatin'izay eo ihany foana no ambara hoe misy zavatra tokony arahana manaiky dia hoe misy ny tokony fanovana ny fanaovana politika eto Madagasikara ilay fanaovana politika amin'ny akapobe mihitsy ilay fanaovana politika araky ny hitantsika totsy anisana tsipiny onasaina teo ihany de hoe ohatrany hoe ratsoriko de hoe fiarovana tombotsoa manokana anka miraviravin-tanana le vahoaka hoe ianina misolana ihana ny eo ihany eo ianina ihany ny eo dia eo amin'le fanaovana politika mihitsy ny tokony iverenana mihitsy hoe ny fanaovana politika zany politika zany any hoe de fampirindrana fiarahamonina rindram-piarahamonina no apetraka ka izay rindram-piarahamonina izay tsy maintsy misy eto ambonin'ny tany raha mbola eto ihany mbola firenena any firenena ray eran'izao tontolo zao tsy maintsy misy ny mpitondra tsy maintsy misy ny mpanohatra ao anatin'izay no ametrahana n'ilay hoe
aoka izay lay pratique politika hoy ny fiteny frantsay alako tsiny le fanaovana politika zay sadasada ary manahirana amin'ny vahoaka mahagaga ny nasaina fa rehefa raikitra ny fifidianana raha eto Antananarivo renivohitra no resatsika fa misy any polisy anjato hoe tsy mety mifidy de inanao antaninao amin'io neo ihany le politika nefa tsy tsapan'ilay olo-pirenena intsony ny mazava dehibe ny faneho'ny hevitra amin'ny fifidianana ary ny sasany ray rehefa mifidy dia efa very lay fanabeazana olo-pirenena fa jamba an'ilay tolotolotra madinidinika de ala mihitsy ny zavatra tokony amerenana ary alako tsiny raha mitena hoe anisany andraikitra ihany koa tsy ny mpanao politika ihany fa ny fiarahamonim-pirenena mihitsy aiza le fanabeazana olo-pirenena fanabeazana olo-pirenena olombanina eto amintsika ne be dehibe ny vonina olombanina mandray andraikitra fa ny olombanina sy vonina ny grisa mainty rahatra eto aloha ao anatin'izay ny 038 14 882 24 no afahantsika miditra mivatana ato anatin'ny fandarana raisitsika aloha raha misy ny antso efa tafiditra amin'izao maraindraina izao de hoana ny fandehana le onjam-peo atao moramora azafaty allo ya efa tafiditra ianao fa somary vonoa le onjam-peo de hoeto ny faneho-kevitra efa mifinokaka ndao azy salama daholo aloha fa zao ny problematsika malagasy de zao mora mandray zavatra ohatrany tsipolitra avatsia Mbatolampy Atsirabe no miteny de Madame Rasoa zay fitsonana de mora mandray zao kosa aloha e Francis Turbo mirabanao aloha fa zao Francis Turbo aza de niezaka loatra manamarina ny zavatra nataonareo fa ny zavatra nataonareo nanova zavatra be dehibe tamin'ny fiainan'ny malagasy mihitsy ovaina ny anarana fa manina raha petraka eo izy ohatran'izay le tantara azaka tiana ny tantara fantatra fa miévolue ny fiainana ny civilisation ny fiteniny iny miévolue fa zao kosa ny aloha azaka tiana ny tantarany Madagasikara rehefa zay ny fiantsonany le lapa de ataovy zay izy fa Francis Turbo mantsy miezaka manamarina ny décision niraisany tamin'izy tao amin'ny fitondrana zay ihany ny tiako tenenina misaotra tompoko angasitrana ny faneho-kevitra anatin'izay fandavahiny omaly moa zany asa mety sahirakirana angamba ny piano antsika omaly niditra tao anatin'izay de androany izy vao maneho hevitra raha isika aloha ny antso manaraka de toisitsika eo fa makavaka ny tehoana ny fandehana salama tompoko navaty Tomasina ihany tompoko iapany kambana miaraba aloha miaraba an'izay mafantatra mirasoa an'izay fisalama mirary fahasalamana de mirasoa ho an'izay manam-pahasoavana fanontaniana napetrako ho an'ny zay maheno eto Masina fa tsy mafantatra de manontany voadiny ray lataka teo misy polisy municipal hoa eo amin'ny boulevard Joffre akaiky ny hôtel Lisiol roa mianadaza reo teo misava papiena camion de nijanona koa de nanontaniako hoe anareo hoe afaka misava papiena camion de niteny zareo hoe mandehana amin'ny lehibeny ihany manontany fa baiko nenay tsy nalaiko sary aloha satria sarotra manimba olona miasany de niverenako zay avy eo nanontaniako hoe fa ahoana nareo no misava camion misava papiena camion fa raha ny lalàna tsy tokony isava papiena tômôbila ny polisy municipal raha ny fahazahoako anazy de zareo niteny hoe baiko avy amin'ny lehibe ony no tanterany zareo de nitiako hoe tongavana zany hoe fanontaniana roa napetrako hoe afaka misava papiena tômôbila ve ny polisy municipal de amin'ny fotoana tahaka ninona zay zany mba tokony avoaka ny Andriamatoa ben'ny tanàna tsy haiko na ny conseil municipal note zay fa
nanontany an'ny polisy nasional za teo dia niteny le polisy nasional hoe tsy azony atao izy fa ny mamerina ohatra hoe mandeha amin'ny lalana tsizy iny ozy ny azony atao hoe miverena narefa tsy azona re andehanana ty lalana ty ka zay rany tiako ho fantatra. Ia fitipitsika ihany ny antso fehezitsika 2 minitra ao anatin'izay mba maro ny afaka maneho hevitra mahakasika an'izay nambarany teo moa resaka polisy munisipaly ny polisy communaly io tsy any eto masina ihany fa na eto Antananarivo io miteraka resabe ny amin'ny hoe manasazy tsy manasazy misava permis tsy misava papier sy ny ohatran'izay manahoana andrarisoa manakambara mahakasika an'izay 12 seconde fotsiny anisan'ny zavatra pitranga tokoa zany zavatra zany zavatra tiana mafisina fotsiny ao anatiny ny polisy munisipaly raha miaraka amina polisy nasionaly izy dia ilay polisy nasionaly no manao an'izay fa raha polisy munisipaly fotsiny dia tsy afaka manasazy indrindrindrindra araky ny nambaranao teo ihany manoro lalana sotrany tokony ataony mampafantatra ny zavatra tokony izy mamerina ihany koa ny lalàna ohatra hoe diso ianao fa misy motonanao sens unique ohatra ohatr'izany fa tokony hiaraka foana amin'ny polisy nasionaly satria maninona polisy munisipaly dia tsy OPJ zany hoe tsy officier de police judiciaire ka tsy tokony afaka manasazy na manomesazy. Raisitsika ny antso manaraka ao anatin'izay dia ahoana ny fandehany? Eny tompoko miarahaba antsika ao amin'ny dafy ao. Miarabanao ihany koa. Eny tompoko resaka politika sy ny tsy fandriampahalemana. Monsieur Célestin Zanakabara no miantso. Eny ary tompoko daory. Ny zavatra tianao lazaina zany ny faritra bara dia anisan'ny mpagnaja olona ny faritra bara. Nefa ny zavatra misy zany matetika zany ianjadiany tsy fandriampahalemana. Ny zava-misy zany resaka vato, halabato, marobe moa zay no tongavan'ny fanjakana any. Ary ataotsika koa misy ireo mpitandriny filaminana mandeha makany dia ohatran'ny fanararotana zany ny ataon'ny mpitandriny filaminana raha vao tonga amin'le toerana. Izay manokana zany dia nisy miteny mihitsy zahay araka le voalaza teo hoe nahoana ny société civile sy ny raha anisan'ny teny mihitsy zay hoe aiza le ataotsika le olona nilatsaka ho vidina na ny lany na tsy lany dia tokony tsy angina zany manoloana ny zavamisy any toerana fa tokony mba mandray andraikitra amin'le zavamisy zany satria mijaly le olona le faritra. Manarakaraka an'izay koa zao efa tsy hay le olona tsony zany satria manararoatra ny gendarme, manararoatra ny mpitandro filaminana hafa dia ny zavatra misy zany misy olona manao teny mihitsy ary nanampim-baravarana tamin'ny omaly maraina tamin'ny 3 ana dia ino moa ny zavatra noentiny fa ganagana 200 noentiny any dia le vahoaka zany tsy sahy manohitra dia olona miteny zao dia tsy fantatra hoe ireny ve mpitandro filaminana sa inona ny ataon'ireny natsoina le CP tsy mety azo zany le CP-ny Sakobany. CP-ny Sakobany zany natsoin'ireo vahoaka any fa tsy mety azo dia gagagaga ihany tena sady mirory ihany le vahoaka zany amin'le resaka fametrahana an'le hoe ahoana ty resaka tsy fandriampahalemana ty zay politika amin'ny fanjakana mazava dia mametraka zay zavatra zay re tompoko fa dia apitapita ihany ny feo. Ankasitrana ny faneho-kevitra resaka fampiarana ny lalàna, resaka fanarahana ny lalàna asa misy ifandraisany satria na ny amin'ny fitondrana mpanjakana misy an'ilay fomba fiteny hoe raha ny fanasana ny tonga matsatso inandray no asira azy toy ny fary ihany koa io ny malagasy ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka rehefa ny any ambony zany asa noho izay ve hoe ny rakoto ary manaoko maninona izay ny tsy anao dia lasa mitatra ary tonga aty amin'ny faratapiny izay any amin'ny farany ambany izay resaka fanitsakitsana ny lalàna izay resaka fanajana ny lalàna rehefa hita zay resaka tsy fanarahan-dalàna zay misy ny ankolafikely tokony sy afaka manatanteraka an'izay fanairana sy famerenana ny mpitondra ao amin'ny lalana tokony ho izy izay fa ireo ve manahoana sy manahoana ao amin'ny androany Andry Rarson toizatsika ilay famakafakana teo. Ny mampalelo dia zay be misy ve le tahotra araky ny tenentsika teo misy ihany koa ve le fialana andraikitra nakaiza daholo ireo olona no torindrina sisa mijoro ny olana dia ny olana dia mame vahaolantsika marina ny vahaolana indrindrindrindra dia ny
fametrahana miezaky ny fametrahana tany tandalana fanajana ny lalàna ihany marina de marina mihitsy ny resaka nataonao teo nasaina hoe tony fary io zay atao tokony ampiseho endrika amin'izay fanajana ny lalàna sy mifampiarana ny lalàna izay ny fitondrana ny fitondrana de tokony alana mihitsy la hoe fanjakana mialatsina am'le teny le fanjakana tsina raha vao fanjakana izy manjaka manao zay tiany atao fa ny fitondrana de tokony ampanaja n'lay lalàna zay misy rehefa manaja n'io lalàna io ny fitondrana mino a fa tsy ohatry zao le fiarahamonina tena very tanteraka simbe tena mikorotana tanteraka ny mponina tsy mahafantatra avery efa eo le fitadiavana manahirana ny fitazana any atrano ny fanabeazana ny zaza ao atokantrano tsy vita intsony am'izao aneka tena mampivaraontsana tena mangoritsina mihitsy ny tena mahita hoe ny malagasy tanora malagasy de efa mavitra mandatsakaina nefa zany aina zany anisan'ny zava-dehibe amintsika malagasy tokana ny aina ankehitriny mikorotana le fiarahamonina satria maninona averiko ilay fitaratra amin'ny fanajana ny lalàna mahatsapa ny olom-pirenena tsy zany andro rarotso rery fa ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny mahatsapa hoe misy an'izao vao hitsaka misy asamoa namagana mihitsy miteny hoe isaky ny fomaraina zao de hoe inona indray ny lalàna vao hitsaka izay zavatra zay no zavatra tena averina ny amafisiko zany nasaina sy mpiano sy marjona de hoe ny fanajana ny lalàna amin'ny rehetra no ampiverina an'ilay fiarahamonina na fatifaty teto Madagasikara tsy niteny hoe paradisa ka tsisy an'izany mihitsy teo aloha teo hoe tena fandriam-pahaleman'izany tena tsany sy nisy zany fa am'izao le izy mirongatra fa maninona no mirongatra mahatsapa ny olona fa tsy misy mifanajana lalàna mahatsapa ny olona fa tsisy miaro azy intsony mahatsapa ny olona fa zay nampindramina fahefana mialatsina raha itena fa firy nampindramina fahefana hatramin'ny olom-boatendra hatramin'ny olom-boafidy no manana roatra io fahefana eo ampelantanana io ny any ny tena moa mandehandeha raha ny fatry Madagasikara onatsanasa marjona fa firy ireo olom-pirenena sa tsy teny vahoaka olom-pirenena zay mangina manoloana ny fanararao tapahefana ataon'ireo tompomenakely mialatsina am'le tompomenakely fa zay no endrika mazava azy amin'ireo natendrena na voafidy fampironana zany maro de maro eto Madagasikara ary tsy masamy teny le olona ary any ka rehefa izay no mitranga de tadidio mety tsy maheno la tompona andraikitra voalohan'ny firenena satria ohatry le olona notendrena sy le olona voafidy le manodidina azy amin'ny lokony any tokony eny manao an'le fanarao tapahefana tsy isy tantara mihitsy tsisy anao tatitra an'izany mihitsy anao tatatra zany mihitsy izy zao ane ka ao anatin'izay de ahoana ny fandehany de ahoana zany ahoany reto inona zany vovonana antoko politika firaisamonim-pirenena anko lafikery samihafa menomenona sy manoana mare le antsony vahoaka malagasy reo aloha zany ny azo antoka aloha am'izao hoe mare an'le antsony vahoaka malagasy tsara ao anatin'izay reo anko lafikery avy aty amin'ny fanoeran'ireo fa maninona no varimbarinina matoritory efa natsidikana izy teo hoe tokony isy tetikady vaovao zany ametrahana an'izay haenony lay mpitondra an'izay hoe zao aneny tena zava-misy marina eto zao zay mitondra teto Madagasikara hoy ny malagasy tadidio zay io mpitondra io filoha io ane tsy ratsy fa manodidina azy ny ratsy raha roa telo zay efa mitondra teo zay foana no averin'ny malagasy endriny le malagasy hoe manipoditra koa mateo ty le malagasy am'izany io tsy maninona fa le manodidina azy fa raha za kosa nefa tonga ao am'lay fitondrana zany no mitantana ny firenena andrarisona le filoham-pirenena raha ohatra za kosa tsy anaky an'izany tsy ety am'izany tsony hoe izy olona saina manodidina marojona manodidina
no anaratsy ny anarako tsy ataterako an'ilay politika efa nampanantenaiko araky ny vavana ataoko mahafatifaty be misy fandraisan-drandraikitra zany ary misy finiavana tokony ho raisana ny zavatra misy ihany koa amin'izao fotoana izao eo ampiandrasana an'izay dia ilay vahoaka zany zao tsy fantany hoe iza zany satria le repera mihitsy ihany koa ny very eto amin'ny firenena miraviravy tanana ao anatin'izay hiteny sodegagazo tsy hiteny akaretim-po dia ahoana sy ahoana zany inona no afatra sy tena ho an'ny vahoaka malagasy am'izao fandalovana eto amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany zao eo anatrehany zany toe-javatra misafotifoty nefa atao tsy misafotifoty tao tsy vaovao nefa atao vaovao zao za dia mino fa rehefa misy maizikitroka dia misy lay ataony teny vahiny hoe aurore le misafokelikiny ny kary efa misy fahazavana tsy maintsy misy fahazavana mbola ho avy lay maraina tsy maintsy mbola ho avy io hatramin'izay ny ainako ny nasaina sy marijaona sikapiano tsy mbola nahita ny tenako ka mpitondra naharitra mandrakizay teo amin'izany fitondrana zany tsy maintsy misy fifandimbiasana ny fandimbiasana tsara indrindra dia ny fifandimbiasam-pahefana ao anatin'ny fifidianana izany hoe tsy sanatrisy korotana tsy sanatri tranga itsika ny aritra zay raha nisy zany fa mahay atsika niditra tany anatin'ny zavatra manahirana mampalahelo satria ilay malagasy manantena araky ny teneniko teo hoe manantena n'izay olona tonga ao ty olom-baovao e zao ty zao e ty anne zao zao nefa rehefa tonga eo le olona fa mahay ratsy ny tsy koto-zavy sy ny alexisy fa ratsy ny koto-zavy sy alexisy malatsina am'izay anarana mety hoe fa mahay miaratsy an'le zavatra nisy ny zavatra mitranga izy eo mahatonga an'lay olo-pirenena ny zavatra apitako zany onasaina satry ny oety mo fa mbola misy ny zavatra tsy maintsy atao misaotra voalohany alohanareo nanasa atao anatin'ny vafy misaotra nareo ny aina any koa fa ny zavatra tena misaotra ny kolo onjapeo ny zavatra tena tiako ampitaina dia zao isika malagasy dia zavy tena manana finoana mino fa manana finoana tsika fa izao misy anjara atsika tsiraray ihany koa no mahatonga izao zava mitrango zao dinio fotsiny zay teneniko zay inona ny anjarako ny tenako nahatonga an'izao raha misy zany alako tsiny fa miezaka ao manatsara an'izay satria ny fiainana lesona